Iverina kely anatin'ny lafim-baovao politika isika tsy mbola nitondra ny heviny mahakasika ny fametrahana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra ny fitsarana avy mba lalam-panorenana etsekilany nefa tsy mbola nisy ny fiaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny filoha-pirenena izay andrindrainy maro tokoa mandraka ankehitriny. Anisan'ny teboka ny songadina tao anatin'ity izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny momba ny fangatahany solombavambahoaka fanesorana ny filoha-pirenena ny fametrahana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra. Hatreto dia mbola manjavozavo ary tsy mbola voafaritra mazava ny momba izay sosikevitry ny ACC izay. Raha nametrahana fanontaniana momba azy ireo ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia tsy milobava androany teny amin'ny lapan'ny avoloha. Taorin'ny nivoan'ny didy navoaka ny HCC lalana heverin'ny maro no mety hisian'ny fifandaminana eo amin'ny filoha-pirenena sy ny solombavambahoaka. Raha ny nambara filoha-pirenena dia mbola tsy misy hatreto ny fiaonana tamin'ny solombavambahoaka. Tsy nisy fiaonana zany ka tsy nisy fiaonana zany na tamin'ny herinandro na maly tsy nisy fiaonana zany zavatra zany dia aorona daholo zany samby andiny tena aloha amin'ny zavatra rehetrarehetra fa samy mezaka ihany koa samy mametraka ny zavatra. Anisan'ny nanatrika ny fanasan'ny filoha-pirenena teny Avoloha ny filohan'ny antenimpirenena Jean-Marc Sarakotomamonjy. Raha nanontany mpanao gazety momba ny fandaminana eo amin'ny filoha-pirenena sy solombavambahoaka ny tenany dia nisafidiny tsy haneho hevitra.